Tena milay ry zalahy, tia Diego aty, tena mariny. Fa melohana tongavanay taty dia tena aventure be ny ainanay. Tia mivotsiny zay TAXI-BROUSSE alehanay entanay zao any ambony any natekarina teo prévu amin'ny folo ny départ dia dans à peu près 48 heures zany tonga ny Diego hoe tsisy pépin ny lala. Rehefa vita ny appel dia lasa zao velomandray aloha Antananarivo sy ny fatin-korontany sy ny fako rehetrarehetra ary amin'ny pollution. Adiny telo zay nandeha niala avy tany Antananarivo dia tonga eto amin'ity toerana ity aty amin'ny soiny Tana ny anana aty zay misakafo atoandro. Ao mbola misy adiny PDP io ny TAXI-BROUSSE nay zao ty. Mbola misy adiny PDP mbola rapitso mihitsy zay vao tonga ny tsy alemy tsy haiko na rapitso na roviana fa mbola tsara aloha ny lalana hatritsy dia efa nona be fa eo no hikala. Tatsay ry zalahy sakafo voalohany dia nikômandiko dia henomby ritra sy vary. Zaho aloha tena mankafy henomby ritra be mihitsy ry zalahy. Dia ny plato eo amin'ny 7000 ariary 6000 ariary ka hatramin'ny 9000 ariary. Dia matetika ny épicerie aty sady pharmacie. Hitandrisany zavatra tena tsy tiako amin'ilay mandeha TAXI-BROUSSE dia ilay olona manao ohatr' izao. So ihany fa tsy ho bandy eo aloha io raha tsy izany efa voamenimena be. Dia ilay ohatr' izao koa ilay asisika ilay mpivarotra ilay zavatra nefa ianao efa tsy hividy. Fa ny zavatra tena farak'izay ankafiziko kosa rehefa mandeha voyage dia ilay mijery an'ireo paysages ny rehetrarehetra eny an-dalana eny. Ohatr' izao koa ilay zany efa manao pause ohatr' izao dia mahita toerana mahafinaritra be ohatr' izao aty amin'ny mbola ao amin'ny RN4 tsy haiko hoe aiza ho aiza eto amin'ny RN4 zao misy nefa tena tsara ohatran'ny hoe aty amina oasis au milieu ana savane désertique be tsara be. Efa manomboka hariva ny andro ety amin'ny RN4 ety dia tena mankafy an'izao coucher de soleil zao. Zao zay efa tonga aty ambondromamy nareo mpivarotra be aoriana koa hoe mpivarotra voandalina mbola tsy vidy voandalina mizansa zao fa androany sakafo hariva amin'ny 6 alina zao sady fidy zany zay adiny valo zany zay andehananay ve dia mbola tsy tonga mbola tsara aloha lalana to lalana no sampana dia makany amin'ny RN6 zany hoe tapitra eto ny RN4 dia amin'ny Diego ho an'ny varatra aminy. Dia ny tena monona dia raikitra indray aloha raha ny sakafo hariva. Maraina ny andro dia efa tonga aty Antsohy mbola ato anaty tomobily mitazana an'ireto mpivarotra mapoesa reto izy ry zalahy. Dia ino ry zalahy fa mofo sy dobera fotsiny ilay izy. Tety amin'ny RN6 tety fa ilay lalana ry zalahy tena ratsy. Tsy eo amin'izao ny tany mety tsy tazanareo fa aloha alaiko sara avy eo amin'ny 150 km mahery sisa ty tonga ny mbanga ray namany tonga valaka ihany. Be fotaka izay zao dans 4 heures zay tonga ny mbanja raha ohatra ka hoe sitrapon'ny eo ambony dia manao pause kely ihany dia tolo lalana dia zay dia hihinana sakafo maraina aloha zay ok. Ny sakafo maraina tena fihinan'ny olona aty avaratra aty zalahy dia brochette miaraka amin'ny sabeda dia asiana lasary manga kely matsiro be. Après 28 heures de route tena kaotika hoe dia tonga aty ambany zay zara tafato dia tsy nahazo sara n'ilay pont Sambrame rehefa tonga dia aty voataitra. Fa aty ry zalahy dia tena feno mpivarotra toy ny ravikazy toy tsy ny hoe katy dia tena ankafizan'ny zalahy mihitsy izy toy isany ve efa nina dia nakateky izy zay no réservation na bateau satria amin'ny 30 ho any be zay. Zay moa zany tena hoe adala be tena ty aventure be dia aseoko anareo otrinoana ny TAXI-BROUSSE na ho any aty koa.
Mahazodaty no andehananay ho an'ny Diego zao zao. Afaka ohatry ny monandray ny aventure anaty prévu 8 heures de route ny anaovanay ankify hatrany Diego dia ohatrao za ato anatiny ato olona isany amin'io tongotra be eo akaiky io fa ato aloha somary teritery fa tsy dia maninona. Ny lalana koa tsy dia mandreraka loatra satria amin'ity partie ity dia efa vita sady en plein construction be ry zareo dia mahitazana an'ity tendrombohitra avo be an'ny massif de Tsaratanana ity anisan'ny tendrombohitra avo indrindra eto Madagascar koa. Ny tena andaniko fotoana moa ry zalahy dia mijery an'ity Google Map ty hoe rovina ihany vao tonga dia rehefa mahita an'ity pont mahavavy ity ianao dia hoy izy ianao hoe efa kely sisa 36 heures de route aty aoriana dia tonga soa aty Diego izahay. Teo trery zalahy ny atongavanay taty amin'ity toerana amin'ny live ity dia amin'ny épisode faharoanay fotoana dia pisa be daholo.